Aleluia dia pitsikitsikina sy ampifaliana indray no ampisinay teny Canada. Totokatraminareo ty takariva ity manana ny fiadanana Jesosy Kristy ao aminao sy mameampirinanao ary mankasitraka an'Andriamanitra tsika sy anao voalohany indrindra satria noho izy dia velontsika mikiandratsika sendra sendra no natratraranao azao fotoana izao fa misy zavatra tian'Andriamanitra horenao ary mankasitraka an'Andriamanitra ihany koa izay mbola nanome mpanompony namiraka anay ndray anjara amin'izao asa fampitonjao satria tombotsoa zany dia mankasitraka indrindra tompo ary mankasitraka tsikatsirairay avy izay manaraka amin'izao fotoana izao satria anao tsy mafiny fiaraha-mivavaka tahian'Andriamanitra indrindra ianao sy izay rehetra afanao ty ampiandohana dia faly ary te-hanasa anao hoe raha ohatra mifara amin'izao fotoana izao fa misy ten'Andriamanitra hivoaka tsisy diso anjara eto fa andray anjaranao ianao raha mahatratra mifarany ianao tena hoe tsapanao na mifarany hoe nandray ianao ary manasa anao ihany koa hizara amin'izany laiva zany mba ho hitany be sy maro mahako ny olona mba mandefa entany ary ten'Andriamanitra izy hoe maro izy te hahita izay hitanareo te handre izay marenareo dia tahaka an'izany mba hanatanterantsika an'izany ten'Andriamanitra zany fa izao nizarainy zao rehetra izao mba hahita sy handre amin'ny koa ny hafa ny teny izay hoentintsika vaoboasana ny amin'ny androany dia hoe natao handresy fahavalo isika misy anao zany dia natao handresy fahavalo tsy no mierittsika nefa fa misy eto dia miasa ao anatitsika dia izay no vaoboasantsika amin'ny androantia milohan'ny alohantsika mivavaka dia lohantsika hiaraka maki-tenin'Andriamanitra izay hita amin'ny kolikana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo any fahadimy amby roapolo ka hatramin'ny fafito amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalo rehetra eo ambany tongony ny fahafatesana ny fahavalo farany reseny fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambany tongony fa na dia nataony hoe azy ny zavatra rehetra nampanekeny dia fantatra marina ka tsy mba isan'izany izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy amen izany ten'Andriamanitra dia amin'izao fotoantsika mivavaka iteran'Andriamanitra ilay avy indrindra izay tsy ambany ny zavatra rehetra fa ambony ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra rehetrarehetra nampanekena eo ambany fa ilay raintsika izay ao an-danitra tsy ao anatin'izany tsisy an'izany zavatra ao ambany zany fa izy no ambony indrindra izy Andriamanitra miroavintsika eo an-tampony Andriamanitra antony ivirintsika eto amin'ny androany ity mendrika hoderaina izy mendrika kalazana satria mitantana antsika nandritra ny fitoandro iny izy miarantsika na matsy nanao izay fahasoavana rehetra mety hoe zavatra tsy mendrika antsika koa dia efa nomeny antsika dia mendrika isoarana indrindra izy manasa ny ranada erika amin'izao fotoana izao izany vavaka izany isotran'Andriamanitra angataka ny hery fanahy-masina koa hiasa eto androany satria tsy efa nininetsika raha ny herinay no na ny herintsika sy ianao no herintsika eto mifona koa tsika ao anatin'izany ranada satria namaky vaky-tontolo andro tsika teny betsaka tsika tao anatin'izany ten'Andriamanitra teny maro tsy ireo zanota natao zavatra koa tsika mety tsy araka sitrapon'Andriamanitra mety miventsika hoe mety nefa mety tsy araka ny sitrapony sy namoevinatra anazy dia fimaitsika eto anatrehany ary manaraka izany raha mbavolony zanak'Andriamanitra ka afaka ny karazany vesatra anaty sy blocage izay mety mifambatsika toerana misy antsika eto sy any amin'ny toerana izay misy any mpanaraka antsika any amin'izao fotoana izao tena hoe Jesosy Kristy mihitsy no hiasa eto izany sanjata amin'izao fotoana izao dia anao ary fitenenana makasitraka indrindra tompoko mianay sehatra dia amin'izao fotoana izao voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra satria mba akafahoany izao live izao ary makasitraka ny fanapon'Andriamanitra toerana vady mbola manome nasehatra ihany koa amin'ny asa fampony araka ny lohahevitra'antsika moa dia hoe natao handresy vavalo ina fa miarana koa dia tena hoe natao handresy vavalo ary tena misifanena be taloany zany mandehantsika hiara hivavaka ionatsian'Andriamanitra amin'izao fotoana izao raha eo mbola misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny amin'ity androany ity mena izao fotoana izao ahafahanay Andriamanitra manompo anao ahafahanay koa mitady nitavanao tompo misaotra tompo satria tena hoe tsapanay fa tsy irery izay Andriamanitra tsapanay ny fanjaponao tsapanay Andriamanitra ny fitantananao anay tsiraray avy atonga amin'izao fotoana izao etsy dia mangataka ny faritrehanao amin'izao fotoana izao ary ianao fanamasina hoe tarika anay eto satria tsy vitanay amin'ny herinay tsy vitanay amin'ny tanjakay Andriamanitra ao anatin'izao fotoana izao mivavaka izay mba tena kasihan'ny herinao magaga amin'ny tsiraray avy izay manaraka n'ity fotoam-bavaka ity ary araka ny teninao Andriamanitra fa misy hevitra indraindray mampisaraka anay aminao ka dia tonga eto ihany koa izay mifona aminao izay tata mameranay tsiraray avy mamindrafo amin'ireo izay mipetraka anatin'ny tokantrano any amin'izao fotoana izao amin'ireo zavatra tsy mety natao teo anatrehanao tompo oka misy ny rasonao tena hoe anadio andrafitra anay tsiraray avy
manokana tapondoanay ka tsy rehefa-aladenay hatsamin'ny aty fananay lamany izay tsika amin'ny masonay mba ho tena hoe mijiovinao zay azo famoratena anay zao tompo atao-tsay opera-tananao mba ho tena manjakao fanaty raha velona amin'ny masona anatrehanao fa nenina mety karazana blokazy rehefa ny fahavalo eto dia tonononay fa rava izany amin'ny anaran'i Jesosy tononay ny herin'Andriamanitra njaka eto ary anapaka amin'izao fotoana izao saotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy aleluia amen. Kaditra raha matahirika mitondranay tanaty zavavaka izany ary iroso lavidalatra antsika ny amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao dia hivavaka hangataka ny herin'Andriamanitra mba hanosika antsika ho samy hiatrika fahavalo. Indraindray tsika tsy samy hiatrika fahavalo fa vao mahita namandre fahavalo dia mitolefika migotraka ny lohalika atao anabaktely izy dia mitolefika kily sy mihoatran'izany fa androantsika tena hoe hangataka ny herin'Andriamanitra ary hamonina ny herin'Andriamanitra mihitsy hiasy amin'ny fiainantsika amenatsika mandrakariva sa hiatrika ninona zavatra entin'ny fahavalo eo izy fahavalo efa resy anjarantsika hoe mody miatrika ary fotsiny fa tsika efa mpandresy fisy fa izy efa resy dia aokatsika tena hoe sa hiatrika an'izany fahavalo zany mety hoan'izany dia amaky tenin'Andriamanitra izay tao amin'ny Salamo fahaenina ambin'ny folo ary fahatelo ka hatramin'ny fahasivy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe lazao amin'Andriamanitra hoe endre matahotra ny asanao ny fahalehibeazany herinao mitohizan'ny fahavalonao anao izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tombontsika angozogozy izany tenin'Andriamanitra izany hoe ny herin'Andriamanitra ny asan'Andriamanitra ny herin'Andriamanitra no hitohizan'ny fahavalo anazy tsika zanana raha liona izy tsika zanakaliona tsy tokony atahotra tsika ohatra ny dadantsika tsy matahotra hitohizan'ny fahavalo dia tsika kosa hitohizan'ny fahavalontsika dia tsy amela tombontsika angozogozy aoka tena tsy angozogo aoka tsy angozodoaly tsika rehefa mifamehitra amin'ny fahavalo fa tena hoe sahiatrika ary tsy noho ny herintsika nefa tsika tsy mitolona amin'ny fomandray ihany koa ny tenin'Andriamanitra fa no lehibe izay miasa anatsika ny andahoala raha nadahaja eto amin'naty izany vavaka izany sa tena hoe hangataka ny herin'Andriamanitra tonono mihitsy ny herin'Andriamanitra izany andrakotra tsika tsirairay avy sy ny manaraka antsika amin'izao fotoana izao. Makasitraka Andriamanitra mbola fahasoavana afaka mivavaka amin'izao fotoana izao dia mankasitraka ny mpanokon'Andriamanitra ihany koa mamesehatra ahafahana mivelatra hatratrany amin'ny asa fanompony araka ny tonombavaka izay tononona navavy teo dia manasa anao amin'izao fotoana izao aondreo ny lohanao dia mivavaha ianao fa Andriamanitra efa mihainontsika amin'izao fotoana izany mavono izy amin'ny an'izany hery izany dia asanato ny feonao ary raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao hatrany izay mankalaza manome voninahitra misaotra anao izay ray satria mbola omenao fahasoavana afaka mivavaka amin'izao fotoana izao raha eo amin'izao fotoana izao dia mangataka ny herinao mangataka hery avy aminao izay Andriamanitra mba hafinosika anay asainay miatrika amin'ny fahavalonay ny fahavalonay dia betsaka tompo mamery anay isanandro mitady hevitra aminay amin'ny fotoana rehetrarehetra nefa no herinao Andriamanitra dia afaka miatrika an'izany izay ka mangataka amin'izao fotoana izao any tsirairay avy tsy ankanavaka izay manaraka izao live izao tompo malalo mba feno ny herinao izy raha kofy ny herinao tsirairay avy tompo mba ahafahany tsirairay avy isa hiatrika an'izany fahavalo zany nalefa ny fahavalo rehefa miaraka amin'ny herinao Andriamanitra dia tsy atahotra izahay tsy henitra izahay fa irosatra any hatrany amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompo amin'izao fotoana izao dia tonomoko ny herinao manona hery avy aminao tsirairay avy izay manaraka izao live izao ary tena sahijo tena sahiatrika inona zavatra ataky alefa ny fahavalo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy dia efa resy izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy satria ny tsirairay avy dia efa omen'Andriamanitra ely amin'izao fotoana izao ary tonomoko androany fampandresiny tsirairay avy amin'ny anara-maherin'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao ary mino fa efa mandrakotra ny herinao aminay tsirairay avy ianao amin'izao fotoana izao mankasitraka raha eo aleluia amen. Makasitraka indrindra ramata amin'izao fotoana izao tsika anaraka izy anankiray hoe ianao Jesosy Tahiana Tahiana wanila kusavyo konyana sega uyao de yana wani
lalana iaina kwety ianao teso mani lalana iaina kwety ianao teso mani lalana iaina kwety ianao teso mani lalana iaina kwety ianao no lalana sy fahamarinanary iainana fino no iainanay oana ianao no lalana sy fahamarinanary iainana fino no iainanay oana ianao no lalana sy fahamarinanary iainana fino no iainanay oana ianao no lalana sy fahamarinanary iainana fino no iainanay oana ianao teso mani lalana iaina kwety 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 Alleluia. Alleluia. Dia amin'izao fotoantsika tonga indray amin'ny fotoana fampaherezana misy milala mitondra fampaherezana amintsika amin'ny androany amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra za maky ten'Andriamanitra ao amin'ny Deutéronomia 10:1-7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mianoro Israely ho efa nafika amin'ny fahavalonareo ianareo anio ka aza ketraka ny fonareo ary aza matahotra na mikorapaka foana na mangorongoro mitahotra azy fa Jehovah-Andriamanitra reo miara-mandeha aminareo hiaro anareo amin'ny fahavalonareo mba hamonjy anareo. Amen. Za ten'Andriamanitra izay vovakiana dia efa mampahery sady angatatsika iramandala mihaja amin'izao fotoan'izao ny mofy amin'izany teny izany hoe manahoana ny fahitanao an'izany fahazonao zany an'izany ten'Andriamanitra izany ary ampaherezo izahay izany teny izany. Makasitraka tompoko amin'ny fitenenana araka ny ten'Andriamanitra izay vovakiana tamintsika teo fa Andriamanitra dia mandresy fahavalo. Milaza ny tenin'Andriamanitra fa aza matahotra hozy izy raha andeha hiady anareo fa Jehovah-Andriamanitra no efa mielo lalana anareo, efa miatra anareo ka tia hampahery anao androany ho anao izay manaraka izao live izao. Ninona mety ady any amin'ny fiainanao any na any amin'ny ara-panahy na ety amin'ny izao tontolo izao io na any amin'ny ara-batana io mety hoe misy tsy fahasalamana ny any amin'ny ara-panahy mety hoe marefurefo ny any amin'ny fiainanao any mety hoe misy ataky foana mahazo anao fa aza matahotra. Androany Andriamanitra dia miteny anao hoe aza matahotra fa izy efa nandresy ny fahavalo, efa raisin'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetrarehetra, efa nentin'i Jesosy Kristy ny fandresena. Eny fa na fahafatesana aza efa raisin'Andriamanitra. Io olona menjady aminao io tsy lehibe io fa kely io eo anatrehan'Andriamanitra fa mino fotsiny ianao ampiakaro fononao fa Andriamanitra efa miado anao, efa nitonona taminao ny herin'Andriamanitra teo, efa narosaka nitompo taminao ny heriny teo fa olona menjady aminao io dia efa raisin'ny tompo fa aza matahotra ianao, aza matahotra ianao fa Andriamanitra efa maharesy ny fahavalonao, efa naharesy ny fahavalonao izy ka mampahery anao amin'izao fotoana izao mazotoa mivavaka, mazotoa mitady an'Andriamanitra, mazotoa miantso ny herin'Andriamanitra fa ny herin'Andriamanitra maharesy ny zavatra rehetra izay alefa ny fahavalo amin'ny fiainanao. Amen. Amen. Alleluia. Dia ankasitrana ianao raha natahiaza mitondra nahita anaty izany fampaherezana satria mafonja ary misy azy naindraisina betsaka tao anaty izany ary amin'izao fotoana izao sika dia mbola hitohy anatin'ny fampaherezana trany
Andriamanitra no mampandresitsika ary manome fitaovana izy ao anatin'izany mba ahafahantsika mandresy. Dia raha nandahirika hitondrantsika hizarantsika hoe iny izany fitaovana omen'Andriamanitra izany fa mialohan'izany dia hamaky ten'Andriamanitra izay tao amin'ny Salamo 7:9 andiny 7 sy ny 9 ary andiny 10 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy vakiky miteny. Jehovah tompoko ry herin'ny famonjenay, maranana lohako amin'ny fiadiana ianao. Jehovah aza manomeny rindran-tsy fanahy ary aza vela ho tanteraka ny hevitratsy ny fandrao asantatra izy. Aoka izy fainafalatsaka aminy, aoka arinany anaty afo izy na any amin'ny rahalarina ka tsy ary intsony. Tsy ampitoerina amin'ny tany ny olomay vavy, enjehn-doza ny olon-doza be ka ho lavo. Fantatro fa Jehovah no andahatra ny teniny mahatra sady amerariny ho an'ny malahelo. Izany ny tenin'Andriamanitra dia mangataka ary izay ihany ny rana nandahirika amin'izao fotoan'izao mpahely maka sitraka indrindra vavy voalohany indrindra aloha araky ny révélation raisiko tao anatin'ny tenin'Andriamanitra iny dia Andriamanitra no manome fitaovam-bebe. Fantatsika angamba ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Efesiana hoe misikina hozy izy tafiry famarinana ny valahana reo sy ny sisa fa teo zao dia Andriamanitra mihitsy no nitsangana manao hoe nasiny fefy famonjena hozy loatsika. Matetika ny zavatra misy eto amin'izao tontolo izao rehefa tena mandinika isika hoe ny fanaratsy moa zany dia tsikatsika maro satria tsika tsy mitonona amin'ny famandraha satria dia mety eritreretintsika zao hoe le olona iny fahavalontsika iny fa ilay fanaratsy mihitsy ny fahavalontsika. Izany indrindra ny fahavalo zany dia ndraindray mampiasa olona izy zay mahatsy natonga ilay tenin'Andriamanitra teo hoe ny ratsy fanahy zany dia asivainafo be zavatra andazainy tenin'Andriamanitra teo araka ny vakina teo fa Andriamanitra zany no tompony solution ahafahantsika mandresy fahavalo satria isika natao mandresy fahavalo araka ny tenina izay jerentsika moa anatin'ity live ity fa indraindray rehefa tsy fantatsika ilay fitaovam-pidiana rehefa an'Andriamanitra dia lasa manana fahavalon'olona tsika tsy manana fahavalon'olona ny kristiana aloha dia tsy manana fahavalon'izaniza mihitsy. Andriamanitra ary ny teny manao hoe tiana fahavalonareo izy eny fa na dia ireo izay manenjika anareo ary izy dia misaorana izay manenjika anareo. Fa kosa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tsika dia afaka andresy an'izany. Misy koa tenin'Andriamanitra milaza hoe tenin'Andriamanitra tahaka ny sabatsarolela ahoana moa zany fa ahafahantsika mandresy raha misy fahavalo mitsangana ao anaty antsika dia amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra satria tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany, amin'ny tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra ihany. Dia iny zany iny teny iny zany hoentsika manohatra an'ilay fanaratsy ao amin'ny olona anankiray satria tsy afaka andresy fanahy mihitsika raha tsy matanjatanjaka koa ny fanahy zay aminatsika. Zay nahatonga antsika hoe nangataka aloha ny herin'Andriamanitra. Ny herin'Andriamanitra mba ahafahantsika miposy an'ilay fahavalo zay hiditra ny fiainantsika. Na dia atao kare mahantra raha ny olona Andriamanitra vonona hiady anazy. Andriamanitra vonona hampandresy anazy. Ka ny solution voalohany indrindra hitako moa zany dia ny famonjena tontan'Andriamanitra. Izany hoe sika nanao famonjena Jesosy Kristy nanotsainy ainy teo ambony hahazoanao izy satrohana tsika izy mba hampanesantsika ireo ady-tsaintsika ireo olana izay mijady amin'ny fiainantsika tena hoe satrohana tsika izy barana letina izy rehefa asa-pana votana nataony Jesosy teo ambony hahazoanao hoe mila inotsika re satria raha tsy amfanontsika n'Andriamanitra hanao zavatra ny fiainantsika azahoantsika sifaka avy amin'Andriamanitra ka zava-dehibe zany amin'any voalohany indrindra dia ny finoantsika n'Andriamanitra. Finoana izay tenin'Andriamanitra vakina teo hoe Andriamanitra hoe hiady ny antsika Andriamanitra kandoro anisy vainafo mamay andreo izay ampiasainy fahavalo satria ny fahavalo dia miditra ao anatin'ny fanahiny anankiray ohatsy hoe misy olona zao tsy nanao ny tena ao an'Andriamanitra izy dia miditra ao anatiny iny zany ilay fanaratsy. Miditra ao anatiny iny ilay fanaratsy dia mahatonga ilay olona miteny ratsy ilay kristianina. Zay mahatonga n'Andriamanitra ny vavava amin'ireny olona ireny satria tsika iny zany ity amin'izao zao dia natao vatana zany tsika fa mila ilay fanahy ao anatsika ao zany mila miraikitra tsara amin'Andriamanitra mila mametraka tsara mifatokitsika izay lazainy tenin'Andriamanitra tena hiady ny antsika Andriamanitra ary tenin'Andriamanitra farany moa zany dia any amin'ny Exodus 20:10 manao Jehova hiady anareo izy fa ianareo kosa ny anginareo. Tsika zany izy fotoana ndraindray tena mitabataba foana tena makaleo mihitsy zavatra ataon'ilay olona fanenjehana maro isan-karazany fa zao mangina amin'izay tsika fa avelao Andriamanitra. Ny fanginana dia zao amin'ny alalan'ny vavaka. Miteny izy amin'ny fitraranao mangingina
ao vavaka amin'andriamanitra takanam-pandresen'andriamanitra any davida manoloana goliata dia toraka izao koa dia ampandresantsika andriamanitra ny fitaovam-piadiana nentany davida tamin'izao fotoana izany tsy hoe mahakely anazy fa ny fahalehibiazan'andriamanitra namela an'andriamanitra ny asa teo amin'ny fiainana dia nampandresana azy izay raha tahian'andriamanitra Makasitraka ranadata amin'izany fampaherezana amafonja ihany koa izay nentinao anay izany amin'izao fotoana izao isika hivavaka satria marobe ireo tenin'andriamanitra izay mitondra vahaolana izany hoe manambara vahaolana eo amin'ny fiainantsika dia mivavaka isika mba tiana hoe anokatra ny varavara fandresena ao atsika mihitsy n'andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny mba hoe ino an'izany teny izany tsika dia amin'izao fotoana izao angatana trana iranadaherika tondratsika anatin'izany vavaka izany. Ny tompoko makasitraka indrindra dia manasa antsika ary tompoko amin'izao fotoana izao araka ny tombavaka teo dia hivavaka isika amin'izao fotoana izao. Raha io mbola makasitraka anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tompo marobe ny teny izay nambara teto momba ny fitaovam-piadiana izay hoentinay ho andresy ety amin'izao fotoana izao Andriamanitra araka ny teninao fa natokana mpandresy fahavalo izay Andriamanitra be dia be Andriamanitra reteny izay nalefanao Andriamanitra aoka reny teny reny tsy hoe moraraka fotsiny Andriamanitra fa ho velona ao anatin'ny fona tsiraray avy oka izay mba ino izay teny ambara Andriamanitra oka izay mba ino izay rehetra hafatra ambara ny mpanokonao Andriamanitra ary ny olona tsiraray avy dia hitsangana Andriamanitra hitsangana mahevaika manoloana ny ady atsehany Andriamanitra na ny fiainany ara-nofo na ny fiainany ara-panahy amin'izao fotoana izao dia manonona fitsanganana goavana ho an'ny tsiraray raha hijoro ao anaty an'ny olana hijoro ao anaty an'ny aretina dia mpandresy izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary ninona fitaovam-piadiana voaforona hamelezana anay dia tsy ambinina izany amin'ny anaran'i Jesosy satria manan'Andriamanitra mahery izay manan'Andriamanitra tompony vahaolana izay ka izay rehetra irahan'ny fahavalona olona hitsangana nohatra anay Andriamanitra ny amin'ny famarinana izay ao anatinay dia tonononay amin'ity androany ity fa fahavalo resy izany tompo ary matoky izay Andriamanitra ho fanitsiraray avy dia fenerinao feno fankatoavana ny fanaovana ny sitraponao ary tompo malala amin'izao fotoana ninona mety teny tsy voalaza fa Andriamanitra fantatra fahasoan'ny tsiraray avy tsy ianao mahafantatra izay mety hasoanay Andriamanitra amin'izay rehetra angatana sy irinay dia fenonao izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia. Amen. Alleluia. Ny ten'Andriamanitra manefesiana toko fahatelo amin'ny faharoapolo hoe ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra mihoatra lavitra amin'izay rehetra angatahitsika na everitsika aza araka ny izay miasa ataontsika anatanteraka izany mihoatra eo amin'ny fiainantsika sy ianao ny Andriamanitra ataontsika amin'izao fotoana izao araka iratsika tsy misy atakalifanao Jesosy. Se
Alleluia. Alleluia. Zany mihitsy atsisy atakatsika Jesosy Kristy zany novina efa nifidy anazy dia nahazatra amin'ny farany ary efa nividinana fotsika. Amin'izao fotoan'izao tonga etsy am-pamaranana satsika ataontsika amin'izao fotoan'izao ametraka ty ality eo ampelantanan'Andriamanitra mba fiarovan'Andriamanitra satria raha matotsika tsy ngamba tsisy olona matsiaro sady matory matsiaro teny zany fa tena hoe tsika matory tsy matsiaro tena fa le Andriamanitra matsiaro antsika foana izy ane andidiny anjelina toby manodidina an'ilay tsika tsirairay avy amin'izao fotoan'izao manasany rana Tahiana anao azany vavaka zany misaotra tompoko. Alleluia, makasitraka tompoko voalohany misaotra an'Andriamanitra hatrany tenako dia misaotra ny mpanompony koa mbola manome atsehatra andray hivavaka ho atsika ho an'ny mpiasala koa zay moa zany atory fa ho an'ny mpiasala koa hoentinay mivavaka ndao ary hivavaka amin'izao fotoana zao raha io amin'ny anaran'i Jesosy dia misaotra sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao satria lehibe loatra ianao mbola isaoranay hatrany ianao ny amin'izao vavaka alina zao tompo apetraka ampelantananao ny mpiasala zay andeha hiasa amin'izao fotoana zao tena ho tanteraka misy ny teninao hoe ny anjelinao mihitsy ny toby manodidina n'izy ireo any na dia miasa izy dia ahomby izy Jesosy malalo izahay atory koa n'ity alina ty apetraka ampelantananao koa araka ny tenin'ny mpanomponao teo hoe tsy mahatsiaro tena ny olona matory fa ianao mahatsiaro anay foana Jesosy malalo aoka ny anjelinao tena itoby manodidina anay hitondra hafatra ianao koa masy miteny amin'ny olona rehefa matory dia mitenena ny mpanomponao koa anao fa miainao anao koa zay tompoko makasitraka tompo makalaza raha mbola zo tonga anao androano alina Jesosy dia aoka mbola ifo zay maraina ho velona zany anao ny asanao anao ny asa fanaovanao anay eto amin'ny ty tany ty misaotra Jesosy makalaza anao laza anao ndera amen amen. Alleluia dia makasitraka anirana Tahiana nanaiky nitondratsika bavaka atsika ho an'ity alina ty ary amin'izao fotoana izao dia angataka ny ranata iaja nitondratsika anaty vavaka fisaorana tena hoe isaotra an'Andriamanitra tsika tamin'ny fotoana ny amin'ny fifaliana zay omentsika androany ny ampeny ihany koa dia mendrika isaorana zany ka andao ary zay ranadaja makasitraka tompo araka tompo zany dia loso ianao amin'izao fotoana izao isaoran'Andriamanitra tamin'ny nahatotosany izao fotoana izao amin'ny atsakany sy andavany dia azanato feonao ary raha eo anaran'i Jesosy Kristy tompo makasitraka anao hatrany izay amin'izao fotoana izao misaotra anao zahay ray satria misy fanatrehanao tsapana eto amin'ity fotoana ity na dia tamin'ny alala zao tambajotra izao ary tompo nanaovana izao asa manokana izao dia misy fanatrehanao makasitraka anao ihany koa tompo tamin'ny teny zay nalefanao teto zay navoakanao teto tamin'ny alalan'izao sehatra anankiray izao fa mino izahay fa makasitra ny fiainanay tsirairay avy zay naheno izany teny zany raha eo makasitraka anao koa tamin'ny famondranao fo taminay makasitraka fany amaso eo tamin'ny fitaritanao anay tao anatin'izao vavaka izao makasitraka reo amin'ny hery tamin'ny hery zay efa nomenao anay sahady nafahanay sa miatrika ny fahavalonay misaotra anao zahay raha eo tsara loatra ianao tsy misy toanao Andriamanitra ianao le Andriamanitry ny Andriamanitra rehetra ianao le mpanjaka ny mpanjaka ianao le tompony tompo ianao le fiandohana sy fiafarana ianao tompo ale tsy miova omaly anio ary mandrakizay ianao le Andriamanitra be fitiavana makasitraka anao zay raha eo mankalaza anao zay misandrata ianao amin'ny avy indrindra any amin'ny misy ianao any amin'ny anara mahery Jesosy Kristy misaotra tompo amen 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 dia makasitraka indrindra ranadahy satria tsika rehetra ihany koa nanaraka hatramin'ny farany amin'ny fotoana dia mpampandralana dia faly tsotraonanao fa ninninona zavatra ataonao dia andresy ianao malona ny fahavalonao ninninona zavatra mety hatrehanao amin'ity herinandro ity manomboka zao minitra sy sekondra zao dia ianao le mivoaka avandresy tsy ianao le kristianina vao misy fahavalo dia mivalaketraka noloalika hitolefika ho kivy iaya fa ianao le tena hoe hijoro satria fantatrao zay miasa ao anatinao dia tena hoe hijoro ianao manomboka androany ary hivoaka mpandresy ianao anatin'izany anjaranao fotsiny miatrika ady fa ianao efa mpandresy ny anaranao Andriamanitra no mampandresy antsika sy ianao dia hitsotrano antsika izay ty androany ity hoe entoko fa soavana soavandrakoa anaraka antsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia toetra hatramin'ny Jehova andro lava isika amen. Samy Tahian'Andriamanitra tompoko.